Tonga soa ary amin'izao fivoriana ny Arkanjely sy ny Anjely zao a. Za moa ny Arkanjely mitarika ny fivoriana androany dia miarabanareo anjely rehetra tonga eto androany araka rehefa nampahafantaranareo dia androany no hanomezanareo tatitra any ireo olona nampandreketina ho arahanareo maso dia mihaonanareo tsirairay avy ary sanga manomboka azy Arkanjely araky ny filazan'ilay olona endrasako zany dia zany foana ny teniny hoe valintsika amin'ny asa hozy izy fanaratsiana dia tsy fantatra hoe fanaratsiana izy loatra zany na tonga anazy tena hoe anto tonga dia ampidirintsika trosany reto malagasy reto izy dia lasa izy mividy téléphérique indray zany nefa teo le avion zany mbola tsy voalovolo satria izy koa manko efa nitrosa avion juste hoe nanaovana défilé fa raha mba hoe nanafoana dahalo moa maninona fa izy le hoe wera hono tsy maintsy mandeha fa le izy kosa ange tsy maninona le hevitra le hoe téléphérique sy avion raha ohatra koa efa mba misakafo ara-dalàna efa misakafo intelo isanandro fa efa hoaka malagasy efa malojira fa malo écolage isanandro isanandro ka tsy natao an'le olona le tsy ampy sakafo sy le miady mafy amin'ny fiainany reny fa reny afaka mbola mandeha tongotra fa zany hoe nitrosa miaraka aloha so ihany tompo Andriamanitra fa efa naplaza hoe tsy mofo ihany ny velomany olona fa ny tena aloako ny vavany ohatrina moa zao mofo any zao lafo dia lafo mihoatra ny karama fa na izany ary zany reo olona tsy te hivelona amin'ny tenin'Andriamanitra fa juste hoe te hihinana mofo fotsiny dia tena hoe régime forcé azafady manapaka teny fa ny le olona endrasako indray zany préfirenena amin'ireo olona mijalijaly mijafajafa ireo ihany izy fa izy zany saika andeha ho any Dubaï asa hoe voyage politique sa vacances sa hoe hivarotra CD aloha zany tena ho alehany ihany fa raha niaraka ny filazany dia izy zany député fa tsy mbola manao politique izy raha tsy miverina amin'ny akavia zany ny fony dia fa reo frère zareo matetika moa le miteny hoe mpanohatra ny ambadika an'io fa tamin'ity zany zareo raitra amin'ny tao ihany tena ohatra ny mpamosavy malemy miaraka amin'ny fampinapinana tao misy olon-tsotra anankiray zay koa fa tena hoe raha anjely zany nanahirana fa olon-tsotra ary izy ato dia manitsikitsika général fa tsy misy fanameloana na avy amina ministra ray ary mety vady le endrasako izay endrasanareo zay fa le anazy koa tsy azoko tiana mihitsy misy za ministra sasany mba hoe manao faute kely mividy bombo sosy to dia voaroka izy tsy azo roahany zany fa mety any aminy ny kadasitry Madagasikara tena hoe mahita tao le vahoakan'Andriamanitra ka misy olona hitako ny resaka tamin'Andriamanitra misy tao dia izy hoe tena mavesatra izy le zoganay mila mitondra bavaka mitondra nefa ary mitondra manao ny ataony nenandray maromaro amin'ilay olona andrasako te higadra daholo fa hoe mbola tsara noza figatrany zany hony any université hipetrahan'ny mpianatra ny dego tsy dia manam-bola be koa moa zany zao anaovana fonja sy fianarana sy hoe hôpitaly fa juste hoe vola kely mba hoe hividanana avion sy téléphérique sy sous-marin fotsiny zany zao misy ao le izy koa efa mamay loatra le affaire dia zay mahatonga le olona tena manao foana misy ary reto olona ndrasako reto efa saika andeha hitsoaka tany Mayotte dia tamile voyage groupé le hoe mada Mayotte mada aller en bateau retour en avion zareo miantoka amin'ny voandalana eo atsapanana misy anjelina matsika anankiray tsy afaka minatrika ny fivoriana satria mbola miandry ambola rajona any etsefa izy raha filazany ato dia tsy misy fandraisana ndraikitra hatramin'izao satria ho any zareo zany hoe olon-dratsy zany nefa samy olona ratsy andro zareo ireo dia tsy miendrika ho tsaboana tsony fa nga hono izy tira hoe fitiavana lehibe indrindra dia hatramin'ny fahavalo efa nanaovana vatapaty tamin'izany fotoana zany ary fa hono dia ho tsonjovana efa hitanareo reny no tarehany fa hono ary Arkanjely iny andika zany hoe mamasoa sy manefa jaombilo zany fa zany koa ihaniko foana le tany any